fialinariavana malala azontsika amiona toy zao indray zao sabotsy andro farany herinandro zao azontsika miainy ten'Andriamanitra mahafantatra ny afatra tiany hozarainy amintsika ho amin'izany koa ho aminareo ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha reo avy ary avy amin'ny fanahy fito eny anoloan'ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy valombelona marina salamatoa amin'ny maty alehibe ny mpanjaka ny tany. Amen. Sabotsy 7 febroary 2024 ibanjinantsika ny olevitra hoe mampafantatra ny asan'ny tompon'ny soratra masina. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Midy rano Jehova fa tsara izy fa mandrakizay famindrampony. Midy ran'Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay famindrampony. Midy rano tompony tompo fa mandrakizay famindrampony. Izy rery mpanao fahagagan-dehibe fa mandrakizay famindrampony. Amen. Yeah.
nde hivavaka isika. Ry Jesosy tomponay io, misaotranao zay fa miaha ny fiainanay ianao, verinay zay ary trapa aminjena koa. Misaotranao amin'ny zavatra rehetra, koa dia mankalaza, midera, manome voninahitra narinao masina zay, fa Andriamanitra tsy toy ianao. Tompo, mahatsiaro teny zahay fa mpanota manoloana ny voninahitra ao. Koa mandohariko enatsehanao, miaiko io fahadisoanay, mamindraha foanay mamela andrikay. Fa namasino, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao. Anaran'i Jesosy Kristy tomponay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny diunité ravina malala dia hitanao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaune. Jaune toko 7 ny 9 hatramin'ny 7. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba atrohony voateraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe, Raby io, iza mono nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny nehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy. Raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nalaza zany izy dia nanjora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloamo, izay atao hoe raha dika ny rahina. Dia lasa izy ka nanasa teny verina nahiratra. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay mpamonjy anao, ilay nitady anao, mofinainao ho antsika anio ka ndranetsika teo. Ny Jaune toko 7 ny 9 hatramin'ny 7. Tantara laza nanasana Jesosy ilay lehilahy teraka jamba araka izay ndrenesitsika teo. Mampianarantsika zavatra telo lory avana ity tantara nampairatan'i Jesosy lehilahy teraka jamba ity. Ny voalohany dia izao, aza maika hitsara ny hafa. Zany revana ny 9, aza maika hitsara ny hafa. Raby io, iza mono nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba io? Hoy mpianana ny tany an'i Jesosy. Sady tsy izy, tsy ny ray aman-dreny io Jesosy, fa ny hoana ny asan'Andriamanitra eo any. Voahitsy ry havana ny fomba fijerin'ny mpianatra. Ary isika koa nge, mazana dia maika ery tora-bato ny hafa raha vao misy zava-mitranga aminy. Tsy fantatsika akory anefa izany ao ambadika. Ka dia izao, miova manomboka izao, aza maika hitsara ny hafa. Izao koa ny havana faharoa, ny asan'Andriamanitra masomo. Zany ny 14 io. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naneraka raha mbola atoandro. Magaga ihany ry havana ny toe-dresaka Jesosy. Fa toa te hiteny hoe aza ny tsara no mahamaika, fa ny asan'Andriamanitra ilofosana sy atao lara-pahamehana. Ataka izao lazain'i Jesosy izao. Andeha re zany izay tena zava-dehibe natao hoe tsy ny amatara izay tompon'antoka amin'ny fahavoazany ny hafa no mahamaika, fa ny hanafaka ny mila vonjy sy ahazony fahazavana. Zany ry havana, tsara lehibe tsara ho antsika zany. Ny havatra fahatelo eto ry havana dia izao, mankatoava dia ho sitrana. Zany ny 7 hatramin'ny tapa voalohany. Rehefa nosoran'i Jesosy feta ny mason'ny ilay lehilahy jamba dia nomeny toromarika tena mazava izy. Andeha sasao ny masonao any farihy Siloamo. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Dia lasa lehilahy jamba ary mahavariana, fa tsy mba nasiany fanontaniana akory hoe fa maninona no asiana feta na nahoana no any Siloamo, fa tsy farino rano hafa no ale, fa dia nandeha izy. Ary vokatr'izany finoana ny tenin'i Jesosy, tsy fankatoavana izany dia nahiratra izy. Ianao koa ry havana, menara makatoa, tsy misy ady-hevitra ny tenin'i Jesosy dia hita ny voninahiny ianao. Havatra tsara ho antsika izany ry havana, eo fampotsika n'Andriamanitra dia raiso saina izany ho voninahitran'Andriamanitra rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny menao izay mampianatra mba hanomezan'i Jesosy hafatra telo. Aza maika hitsara ny hafa, fa ny asan'Andriamanitra masoana ary mankatoava dia ho sitrana. Tay Tompo ny fanoloan-tenanay ho anao amin'ny fiainana ny famonjena
teny fonanao Jesosy Kristy sy ny teninao Andriamanitra mampafantatra ny asanao anay. Raisanay zany afatra tsara ame ny teninao zany. Vavaka izay ao amin'ny tompona anjara rehetra Tompo, ny vahoakanao Andriamanitra hiatrika fanompoavana rahampitso, mpiaraka io pelantananao zany. Tompo, mbao reo manana andraikitra amin'ny fitsaboana, ka osotranareo marary, ampirezanareo manamanjo, anoananao reo mareo sokiolona ary amonjenao ny mahatra sy ny sahirana, isinjovanao ny mpikatrano. Tao io ny asa sy ny fihazakazanay amin'ny tian'ity indray, mpiaraka io pelantananao. Tompo vangio ny firenenay ka tsabo sy arovo Jesosy, fa mila ny fanasanao zay hamonjy anay. Ny vavakay dia teo ny aminaran'ilay mpanavitra anay, rehefa nitsangana tamin'ny maty, dia ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay, nampianatra anay ny vavaka manao hoe: raha nay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mbeo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha sy fotoana riavana ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Hienga anie Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika, ilay efa tiantsika ka miantsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavana. Ampionana ny fonareo ary ampaherinareo anao izay tsara rehetra araka ny asa na ny teny. Amen. Deo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.